Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ny mahasamihafa ny famelan-keloka sy ny fihavanana no resantsika amin'ity video manaraka ity. Satria mandraka hariva dia anisan'ny sakana mahatonga ny olona tsy hamela heloka ny fanafangaroana ny famelan-keloka amin'ny fihavanana. Ka tsara mihitsy ny hazavaintsika zany ny mahasamihafa ny famelan-keloka sy ny fihavanana. Voalohany tsy voatery tsy maintsy mihavana amin'ny olona anankiray ianao rehefa mamela heloka azy. Tsy voatery tsy maintsy mihavana amin'ny olona anankiray ianao rehefa mamela heloka azy. Ny famelan-keloka dia zavatra tsy maintsy atao amin'ny maha-kristianina anao. Zavatra tsy maintsy tanterahanao ny famelan-keloka satria vavaka efa nampianarin'ny tompontsika ny hoe mamela ny heloka fa izay koa dia mamela izay rehetra nanao ratsy taminay. Rehetra nanao ratsy taminay. Zavatra tsy maintsy ataonao zany. Fa ny fihavanana kosa dia araka ny tenin'Andriamanitra ihany manao hoe raha azo atao dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Romanina 12:20. Zany mety misy fotoana ianao mamela heloka olona anankiray fa le olona io tsy possible intsony mihitsy ny hihavananao aminy. Asa mety hoe efa maty le olona, na koa mety hoe nisaraka taminao izy dia efa lasa nandeha nanambady na nanorina tokantrano hafa, tsisy possible ahafahanao possibilité ahafahanao mihavana amin'ny intsony. Dikan'izay ny fihavanana tompoko zavatra tsy voatery tsy maintsy atao fa ny famelan-keloka no tsy maintsy atao. Ny faharoa manarakaraka an'izany dia izao ny famelan-keloka dia safidy n'olona tokana fa ny fihavanana kosa dia olona maromaro. Ianao rery ihany ny tompo marika sy tompon'antoka amin'ny famelan-keloka. Ianao rery ihany ny tompon'ny safidy hatanteraka azy satria ianao no naratra, ianao no nalahelo, ianao no sositra na tezitra vokatra le zavatra tsy nety dia ianao no mandray ny fanapa-kevitra hamela, hanary, handefa iny zavatra nahatezitra anao iny, hanome lalana ilay fahatezerana. Izay no nataonao izay no atao hoe famelan-keloka. Fa eo amin'ny fihavanana kosa dia izao tsy maintsy misy olona roa na telo na maromaro no misafidy mifanaiky hoe hihavana sy hifanantona. Izay vao azo tanterahana ny fihavanana. Izany hoe ny famelan-keloka zany dia tsy misy fepetra fa ny fihavanana kosa dia misy fepetra. Ny famelan-keloka dia zavatra tsisy hoe azo ekena mihitsy na iray aza ny fepetra apetraka ao toy ny hoe raha vao tsy manantona izy na hoe raha tsy mifona izy na hoe raha tsy manao an'izao izy tsy hamela heloka na hoe satria efa nanao ny ohatran'izao izy dia tsy hamela heloka intsony tsy azonao misy fepetra azonao apetraka mihitsy amin'ny famelan-keloka. Saingy amin'ny fihavanana kosa dia misy ny fepetra betsaka toy ny hoe manaiky ve le olona, vonona ve le olona, ary manahoana izy aiza nanaovana an'ilay toerana, ahoana ny izy aka-panelanelana sa tsy aka-panelanelana amin'ilay fampihavanana. Raha azontsika tsara zany dia izao zavatra indray maka fotsiny ny famelan-keloka. Fa ny fihavanana kosa dia zavatra tena hoe tantara mitohy, mety aharitraritra. Ny olona manko dia izao, indraindray tsika mety hoe te hihavana, te hifamela amina olona anankiray kanefa le olona tsy nandray antsika. Dia izao ny famelan-keloka azonao atao tsara mihitsy. Afaka miteny mihitsy ianao manao hoe mamela azy mamela azy na manantona azy koa ianao dia mifona aminy. Fa ny fihavanana dia vita iny zany izay ny famelan-keloka. Vita tena vita eo anatrehan'Andriamanitra iny izay ny famelan-keloka. Fa ny fihavanana kosa mety tsy nandray anao izy na mety tsy nanaiky anao izy, indray hafa iny ary iny azy iny. Fa ninao anatrehan'ny tompo dia tena vita ny famelan-keloka. Mba tsy hahatonga antsika hiteny intsony manao hoe tsy vita mihitsy ilay famelan-keloka satria tsy nety nandray izy na hoe tsy nety nihavana tamiko izy. Ny fihavanana tompoko dia hafa, ny famelan-keloka dia zavatra hafa. Izao nefa ny tsara fantatsika ny famelan-keloka dia tsy maintsy mandeha alohan'ny fihavanana. Izany hoe tsisy fihavanana azo atao mihitsy raha tsy mifamela aloha. Tsy maintsy mifamela aloha izay vao afaka mihavana. Raha tsy izany dia lasa miteny fotsiny nefa kibay akelika ihany. Raha misy olona zany ataoko hoe miadana, mikorotana na misy zavatra hoe ady tany ohatra eo amin'ny piraita-po na amin'ny mpihavana dia voalohany tokony atao aloha amin'ny maha-kristianina antsika dia izao tsy hiazakazaka amin'ny fampihavanana sy ny fandamina-draharaha fa asiana mifamela aloha. Satria ny fifamelan-keloka aloha no tokony handeha aloha. Io zany ny zava-dehibe aloha. Rehefa vita io mandeha hafandray ny fihavanana izay processus mihitsy ela tsy fantatra na hoe ray volana na roa volana vao tanteraka fa maharitra ny fihavanana. Ny zavatra tsara fantatsika koa dia izao hoe rehefa amin'ny famelan-keloka tsy voatery ianao hanantona an'ilay olona
fa araka ilay niteneniko toa raha efa maty le olona tsisy azonao atao intsony na ataoko fotsiny koa indray zao tsika zao mety hoe misy mpanao politika zay tena mampatezitra anao na mampasosotra anao na matafitohana anao mihitsy tsy maintsy mamela heloka azy ianao fa ianao koa zany a tsy voatery hoe tsy maintsy andeha ho any aminy ianao dia teny aminy manao hoe za tompoko dia mamela heloka anao ianao raha tsy voatery andeha ho any ianao fa amin'ny fihavanana dia tsy maintsy misy fifanantonana eo amin'ny rotota zay vao azo tanterahana izay fampihavanana izay zany tena zavatra roa samihafa ny ilay fampihavanana sy ilay famelan-keloka fa matetika izy afangarontsika ary ny fanafangarontsika azy no mahatonga antsika tsy hahazo tsara ny dikana atao hoe famelan-keloka dia mahatonga antsika tsy mamela heloka fa amin'ny famelan-keloka dia tsy maintsy manatanteraka an'izany tsika tsy voatery hifanantona fa amin'ny fampihavanana kosa no tsy maintsy mifanantona ary farany dia izao ny famelan-keloka dia tombontsoa ho anao manokana ianao no tena mahazo tombontsoa amin'ny famelan-keloka zany hoe fanasitranana ho anao eo fanafana ny fananao amin'ilay zavatra izay mampalahelo anao na mampakivy anao fa amin'ny fihavanana kosa dia ny olona rotota no mahazo tombony amin'izay ilay fihavanana izay ny rotota satria misy ilay fifandraisana misy ilay fiombonana zavatra tsy moramora zany hoe mihavana izany fa mety mandeha tsikelikely alefatsy kelikely ilay izy amin'ny hoe miarahaba aloha dia avy eo indray mety mbola tsy nanaiky ianao izy dia manantona dia manontany fahasalamana dia mandeha tsikelikely zany ny fampihavanana ny zavatra tiana afantarina mpahafantarina antsika kosa nefa ravana dia izao tsy hoe satria tsika na in'ilay fampianarana hoe tsy voatery hiavana dia iny tokoa tsika fa tsy te hiavana raha ohatra ka noho ny antony tsy azo anoarina dia tsy afaka hiavana amin'ilay olona ianao dia tsy afaka mihavana ianao zany ko fa raha ohatra ka tokony hiavana amin'ilay olona mihitsy ianao fa ianao tezitra nasosotra dia zay mahatonga anao tsy mety hiavana aminy ny dikan'izay tsy mbola mipetraka tsara ilay famelan-keloka matombola sosotra amin'ilay olona ianao matombola tezitra aminy ianao ny antony mahatonga anao tsy afaka hiavana aminy zany na hoe tsy hiavana aminy dia tsy tokony ho antony hoe noho ny fahatezeranao na noho ny fahasosoranao na noho ny fahatafitoinanao fa raha izay dia mbola tsy mipetraka tsara ilay famelan-keloka mbola tsy mipetraka tsara ilay famelan-keloka fa tokony ho antony hafa mihitsy toy ny hoe efa tsy azoko atao intsony ny miavana amin'ny olona ny reto antony reto na koa noho ny hoe aleo aloha makapaozy kely fa mbola tsy tena miova ilay olona na mbola tsy tonga saina tamin'ny zavatra tsy nety nataony izy sao dia handratra andray izy dia aleo aloha makapaozy kely mba tsy hahatonga fahatafitoinana hafa indray izao anefa dia tadio fa raha tena marina ny famelan-keloka ao ka tena nomeny tompo anao tokoa raha tena atao amin'ny tompo ianao ny namela heloka an'ilay olona dia tena mora aminao ary tsy ho sarotra aminao mihitsy ny arahaba azy tsy ho sarotra aminao ny hitsikitsika aminy tsy ho sarotra aminao ny hanantona azy sy hifandray hiavana amin'iny olona iny raha tena atao amin'ny tompo tokoa ny famelan-keloka izay nataonao ny famelan-keloka ravana dia tsy vita amintsika miheritsaina maha-olombelona io fa tena mila ny herin'Andriamanitra isika ahatanterahantsika azy mila ny herin'Andriamanitra isika hanampy antsika mba hahafahantsika manatanteraka izay famelan-keloka izay fa tena maro tokoa ny zavatra izay mahatafitohana sy mahatezitra antsika eo amin'ny andavanandrom-piainantsika nefa dia tsy maintsy mamela heloka isika fa eo amin'ny fihavanana dia eo ilaina finiavana ilaina fahavononana ary ilaina fotoana ilaina faharetana ka dia avao tsara ny fihavanana sy ny famelan-keloka mba tsy hahatonga antsika tsy hamela heloka dia raha nahasoanao izay video izay dia zarao ary dia samy tain'Andriamanitra amin'ny manaraka indray